Salama daholo, androany isika dia hianatra teknika iray momba ny fandrindrana na ny fidintsiana ny rano. Ny teknika izany dia antsoina hoe teknika ny Oya. Raha ohatra ianao ka tantsanja rano rehefa maintany dia natao anao ity teknika ny Oya ity. Ka raha tsy tapaka re! Ny Oya teknika iray fidintsiana rano amin'ny alalan'ny pot na vazy amin'ny tanimanga izay atao ao anaty tany. Vazy amin'ny tanimanga ihany no ilaina raha te hampiatra ny teknika Oya. Tsara kokoa raha ohatra hoe vazy kelikely no ampiasaina ohatran'izao amin'ny sary izao. Satria mbola atao anaty tany ilay pot rehefa avy eo. Tsara kokoa raha ohatra hoe misy sarony ilay pot na vazy amin'ny tanimanga satria mbola asiana rano anatin'io pot io rehefa eo. Dia raha ohatra ka tsy sara izany dia lasa vetivety dia ho ritra ny rano ao anatin'ilay pot. Raha tsy manana sarony anefany dia afaka asiana hazo eo amboniny na koa hoe asiana sachet dia fatohana amin'ny tady ho atao sary. Voalohany mila manao lavaka aloha isika izay atonona an'ilay vazy na pot amin'ny tanimanga. Manaraka izay dia apetraka ao anatin'ilay lavaka izay ilay pot amin'ny tanimanga. Farany fenoina rano izay ilay pot amin'ny tanimanga. Ny pot tanimanga dia mitazona hamandoana kokoa. Izany hoe rehefa mametraka an'ireny pot tanimanga ailanelany ireny zany isika dia tsy isika intsony manondraka ny voly fa ny fakan'ilay voly ihany no misintona ny rano ilainy amin'ny alalan'ilay pot amin'ny tanimanga. Isaky ny iray metatra ary elanelan'ny voly no asiana ny pot tanimanga. Isaky ny 3 ka hatramin'ny 5 andro no verina manisy rano an'ilay pot. Raha te hitsitsy rano bebe kokoa, ampiasao ny teknika Oya.